vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandetety izy mba Nanisik Ampunyang palay Aminira Anisan'ny zavarangatako mandrakariva amin'ny tompo teny hoe ahoana tompony atonga ny fivavahanay tsy ho fivavahana pokaty ahoana ny atonga ny fivavahanay fivavahana izy fetraikany fivavahana ho hitan'izao tontolo izao fa tsy mandany andro zay eto tsy mandany fotoana zay eto fa mivavaka izahay ary rehefa mivavaka izahay dia misy Andriamanitra miainy ary tsy hoe Andriamanitra miainy fotsiny fa Andriamanitra mamaly vavaka mihitsy ihany koa ary anisan'ny fahendrena zay nampianaran'ny Baiboly ry havana dia ity zavatra anankiray izay novakitsika teto ity momba ny hoe averiko indray mandeha ny mpitoroteny toko faharoa ambin'ny folo zay mivakitsika teo toko faharoa ambin'ny folo dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny andinin'ny fahasivy ary kosa satria eny ry mpitoroteny dia nampianatra ny olona fahalalana izy eny nandinika sy ny eritreritra naninona hony avereny mafimafy kely hoe zay nandinika sy ny eritreritra ozy izy le tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpitoroteny toko fafito andiny faefatra ambin'ny folo novakitsika teo manao hoe amin'ny andro mahafaly dia mifaly ary amin'ny andro mahory dia manina ozy izy mieritsereta anisan'ny tena olana mahazo ny mpino ry havana mahazo ny mpivavaka dia tsy manana fotoana ieritseretana tsy manana fotoana andinihana fa anisan'ny zavatra sekirengeza be nananan'i Solomon ary nahatonga ny Solomon tena nampiasain'Andriamanitra nahatonga ny Solomon hoe mpanjaka anisan'ny endry indrindra mpanjaka anisan'ny nanana fahendrena indrindra Solomon dia ny sekren'i Solomon dia zao ny fananany fotoana nandinika ary nanana ny fotoana ny eritseretana nanana nina hoe fotoana nanina hoe mandinika sy mieritseritra ary zay naverimberenina eto hoe amin'ny andro mahafaly dia manina ozy izy mifaly fa amin'ny andro mahory dia maninona mieritsereta mieritsereta ozy izy eto amin'ity mpitoroteny toko faharoa ambin'ny folo teny dia ny fasivy hoe ary kosa satria endry mpitoroteny dia nampianatra ny olona fahalalana izy ary nandinika sy ny eritreritra anisan'ny programan'i Solomon teo amin'ny fiainany dia tsy le hoe mirotoroto fotsiny tsy le hoe miazakazaka fotsiny tsy le hoe manao mandeha foana fotsiny fa anisan'ny programa nananan'i Solomon dia ny fandiniana sy ny fieritseretana nanana fotoana izy mandinika nanana fotoana izy ny eritseretana nanana fotoana izy nakana saina nanana fotoana izy nandinia tena nanana fotoana izy nandiniana ny zavatra misy rehetrarehetra sy ny zavatra mitranga rehetrarehetra roviana itsika no tokony andinika ary roviana ny tokony eritreritra ny fotoana voalohany tokony andinianao raha lasy rabavy dia zao
ozy izy le tenin'Andriamanitra ampitoriteny toko fafito hoe amin'ny andro mahory dia maninona mieritsereta. Rehefa ao anaty olana ianao, ao anatina zavatra sarotra ianao, rehefa misy zavatra tsy vitanao amin'ny fiainana, ienonao mafy amin'ny fiainana, miatrika zavatra mavetsatra ianao amin'ny fiainana, dia aza zatra ny lalan-dririnina, aza zatra ny lalan-dririnina hoe tonga dia mandeha ho azy fotsiny io, zao indray ny ataoko, andeha ho atsy amin'ny anina, tonga dia andeha ho atsy andeha hanao an'izao zao ny ataoko. Rehefa misy olana, misy problème, misy ny fotoana ivavahana, misy ny fotoana ianona toroteny, misy ny fotoana anaovana hira fiderana, misy ny fotoana iresahana aman'olona, fa tsy maintsy misy fotoana ianao mangina dia mandinika irery, mieritreritra irery, misaintsaina irery, mangatakatary-dalana irery. Zany no anisan'ny olan'ny kristianina. Vao mitsanga ny problème, tonga dia andeha ho any amin'ny anina, ianina zao mavahany ty olana ty, andeha zao ny ataoko, tonga dia misy zavatra hitsy ny lohantsika ao. Fa ny baiboly dia milaza manao hoe amin'ny andro mahory aza tonga dia mandray fanapahan-kevitra, aza tonga dia miteny hoe tiany ataoko na tiany ataoko, fa amin'ny andro mahory dia manina ozy izy mieritsereta, mieritsereta. Rehefa ao anatina ady mafy, ao anatina fahoriana mafy, ao anatina ady mavesatra mafy, rehefa hitanao hoe tsy hitanao tsony zay tany ale, misy fotoana tsy maintsy ajanonao ny hira, misy fotoana ajanonao ny ajanonao ny mihaino radio na mihaino hira, ajanony aloha ny mihaino toroteny. Misy fotoana ianao fa mihaino toroteny foana, misy fotoana tsy maninona ajanony mihitsy aloha ny toroteny, ajanony mihitsy aloha miresaka aman'olona, ajanony ny mitaraina aman'olona, ajanony ny makatorohevitra amin'olona. Andahana aloha manokana fotoana, ora vitsivitsy, maka fotoana tapakandro, maka fotoana indray andro, andiniana, ieritseretana, miaraka amin'ny fanay masina, andiniana sy ieritseretana, isaintsainana miaraka amin'ny fanay masina. Mahatonga ny olona diso lalana. Ary zany natonga baiboly miteny manao hoe ny ataon'ny olona no masimbo ny alehany dia amin'ny Jehova no sositra ny fony. Misy fotoana mahatonga antsika midovitra, dia le zavatra ataontsika ihany, ny lalantsika ihany, ny fihevitritsika ihany, dia avy eo ianao midovitra ao aloha kely ao, dia avy eo ianao mipoaka ao aloha kely ao, dia Andriamanitra no menao tsiny. Misy fotoana ianao manao zavatra dia tsy mandinika, manao zavatra tsy ampieritseretana, fa ozy ianao ty fotsiny hitsy ny lohako, ty fotsiny hitsy ny lohako, dia miroso ianao, miroso ianao, midovitra ianao, dia Andriamanitra no menao tsiny. Jesosy io, fa maninona no nataonao an'izao ny fiainako, nefa tsy Andriamanitra nanao anao an'io, tsy Andriamanitra nampidovitra amin'ny fiainanao, fa le hitsy ny lohanao, le nandehandehananao fotsiny, tsy mba naka-hevitra tamin'Andriamanitra ianao, tsy nangataka-tary-dalana ianao, tsy nandinika ianao, dia iny fa nidovitra, nidona tamin'ny poto, ary dia manomboka eo ny olona mametsiny an'Andriamanitra. Za ve Jesosy mahery mivavaka, za mamonjy fotoam-bavaka foana, za Jesosy ty anao, za manao fafolo-karena sy fanatitra, fa maninona ny ataonao ohatr'izao ny fiainako? Tsy le fafolo-karena sy fanatitra no natonga ny problème io, tsy le rafitra no natonga ny problème io, tsy ianao le tonga ty am-piangonana no mahatonga an'io, fa ianao tsy nanana fotoana ny eritseretana, tsy nanana fotoana nandinihan-tena, tsy nanana fotoana ny saintsainana. Anisan'ny riavana, tsy maintsy programan'ny mpino, tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny programanao, dia ny fotoana hakana saina sy ny fotoana hieritseretana. Ataovy amen zany, ataovy amen zany. Rehefa nanapa-kevitra ny tanora rehefa hanambady, na lehilahy na vehivavy, ka hanambady ianao, dia aza maty ny bika aman'endrika, aza maty ny bogosité, aza maty ny hoe manana diplôma be izy, aza maty ny hoe tsara feo izy,
ka mangafeo, aza matiny ny hoe mahay miteny zava-maneno izy, aza matiny ny hoe zao izy. Fa rehefa misy olona ho alainao vady na ka vady aminao dia andana aloha mandinika tsara, mandinika tapakandro, mandinika andray andro, mangataka ny fanahy masina, mieritreritra tsara. Jesosy io no ifampitatana amiko mandra-pahafatiko. Manahoana ny toetrany, ny zavatra hitako taminy, manahoana ny fitondran-tenany, manahoana ny firesany, manahoana ny zavatra rehetrarehetra iainany. Raha io no miaraka amiko amin'ny toetrany io, aharitra ve ny tokantranonay, izy aharitra ve ny tokantranonay, sa mandeha dia mety ho rafy. Raha io ny toetrany, mba efa nisy fotoana ve ianao alohan'ny nanekenao an'io lehilahy io, alohan'ny nanekenao an'io vehivavy io, mba efa nandinika ve anao niaraka tamin'ny fanahy masina, nieritreritra ve anao niaraka tamin'ny fanahy masina, nangataka ve anao ny fitarian'ny fanahy masina. Zany ny problème ny olona. Rehefa misy fanapaha-kevitra raisina dia anisan'ny torohevitra nomeny Solomona, ilay mpanjaka endry, dia anisan'ny torohevitra nomeny dia hozy izy hoe dia nampianatra ny olona fahalalana izy ary nandinika sy nieritreritra. Ary nanina hono izy? Nandinika sy nieritreritra. Teny ianao zay ny eo nilanao, nandinika sy nieritreritra. Ataovy aleloia mafy zany. Be da be olona manenina ny amin'ny fanapaha-kevitra noraisina, manenina tamin'ny zavatra natao satria diso fandraisana fanapaha-kevitra. Netin'le fo taitaitra, netin'le fo ranomafana, netin'le fo nanana alahelo, nandeha tamin'ny fihetsepo, nanana alahelo an'le olona, netin'le fo falifaly. Any ka diso fandraisana fanapaha-kevitra, nanenina satria diso fandraisana fanapaha-kevitra. Ny fahendrena atao anatin'ny baiboly, ny fahendrena atao anaty baiboly, ny fahendrena atao anaty baiboly dia eno tsara. Rehefa misy zavatra ngeza be ho atao, rehefa misy inona hoe zavatra avereny mafimafy kely hoe dia aza maika anapa-kevitra dia ny eo tsara. Raha hividy tany ianao, hividy tany ianao, anamboatra trano ianao, hividy tany ianao. Maro ny olona nahazo tany dia nanenina, tahaka izay ihany io tsy nividiko, tsy tonga na tomobile kay le izy, aikely izy tsy tonga na moto, tahaka izay ihany a, nanamboatra 3 étages a, naninona koa ary nanamboatra trano nitsofoka lalina taty, nefa nisy trano mora. Nanenina tao aridina n'le zavatra natao satria netiny mety hoe taitaitra fotsiny, netiny le hoe nalahelo an'le olona le tompon'le tany dia aloha ary fa vidiko, vo vidy nefa le tany, le trano atsangana tsy trano kelikely, i trano ngeza be, tomobile teo aridina nahazo tomobile, io vo manenina. Ny baiboly dia mampianatra fa himpitoro teny dia nandinika sy nieritreritra, nandinika sy nieritreritra. Rehefa misy zavatra ngeza be atao eo amin'ny fiainana, fanapaha-kevitra ho raisina. Nisy indraindraytsika misy mpianatra amintsika 10 filière tsika, mianatra eny amin'ny université, efa nianatra première année, deuxième année, efa nianatra 2 taona 3 taona, zay vao hiverina indray a hiditra première année satria diso fandraisana fanapaha-kevitra. Efa tonga nianatra 3 taona vao inona ary ty zavatra nataoko ty, ohatrany tsy tena ty le tiako atao. Anisan'ny fahendrena atao anatin'ny baiboly dia ny mandinika sy mieritreritra. Raha vao ohatra ianao eno tsara, varina avy nanao Facebook, varina avy niainohaino zavatra tamin'ny radio, varina avy nijery télé, ka misy fanapaha-kevitra raisina, dia za manorevitra anao, aza mandray fanapaha-kevitra mihitsy aloha. Aza mandray fanapaha-kevitra mihitsy aloha. Raha vao hitanao fa misy zavatra ngeza be ho atao, avy ny resaka taman'olona, avy ny asa, avy karama, avy ny tady vola, nefa misy fanapaha-kevitra be raisiny, torohevitra nomeko anao.
Zany ny ananantsika amin'ny fanahy masina, zany ny ananana ny fanahy masina. Misy fotoana mipetraka aloha dia mandinika dia mieritreritra. Ataovy amainina rahalasina bavy, ndana aloha mandinika ary mieritreritra. Amin'ny fiainana iray manontolo, ndraindray misy olona no fifanarahana aminao, fifanarahana aminao, misy olona mifampiresaka aminao amina zavatra ngeza be, aza maika amin'ny mevaly teny, aza maika amin'ny mevaly teny, aza maika amin'ny mevaly teny. Ndana aloha mandinika. Tompo, inona ny fanapaha-kevitra ho raisiko? Ndana mieritreritra dia avadi-badio miaraka amin'ny fanahy masina. Raha ity ny ataoko, inona ny mety ho tranga? Raha ity ny ataoko, inona ny mety hiseho? Raha ity fanapaha-kevitra raisiko, inona ny mety hitranga? Mila mandinika rehefa manao zavatra ngeza be. Raha hividy tomobile, be da be ny olona manenina rehefa avy mividy tomobile. Satria sendra ny tomobile maty lava, sendra ny tomobile nikiky ny arenany, sendra ny tomobile nandany ny volany. Ary misy aminareo tratran'izany be da be mitaraina aminay, pastera mba mividy tomobile. Fa dia lanin'le tomobile fotsiny vola, lanin'le tomobile fotsiny ny anna isaky mihetsika maty. Alohan'ny vidiananao tomobile dia reto tsy maintsy eritreretinao, reto tsy maintsy eritreretinao reto. Tomobile inona ny tomobile vidiko? Tomobile inona io? Ary tomobile atao inona? Ahoana hoe le fanontaniana? Tomobile ataoko inona? Atao inona? Raha ozy izy ianao hoe mba hanaovana menakavy plaisir, mba entinay mitsangatsangana, entinay mamonjy fety, mamonjy fety, dia ametra fanontaniana ny tenanao. Tena fotoana ny ve zao hividianako tomobile, anaovanay plaisir. Zany efa mbola anana amin'ny banky trosa. Any angely olana ianao anana amin'ny banky trosa, ianao anana n'olona trosa, nefa ny ando hividy tomobile anaovana plaisir. Io tomobile anaovana plaisir io anefa ny tsy hikiaramany, fa andaniana lasantsy, andaniana gasoil. Efa ny eritreritra venao hoe aizany gasoil, efa ny eritreritra venao aizany lasantsy. Zany ny mahatonga ny olona mividy tomobile izy androany, mividy mora, mividy lafo, vidy lafo. Rapitra izy tsy manana gasoil, amidy mora. Dia misy fotoana ry izy tsy vitany hoe amidiny mora, fa nisy simba io tomobile io, dia nataony inona? Namboarina, namboarina, namboarina. Efa vita tsara ilay izy, dia ataony iny amin'izay amidiny. Ary amidiny manahoana? Amidiny mora. Satria aiza le olana, nividy ianao fa saingy tsy nandinika, nividy ianao fa saingy tsy nangataka ny fitarihan'ny tompo. Misy olona maro nividy sprinter, nividy taxi be, dia nozy ny fampianarana zao antaniny eo anilanao ao tsara venao hoe. Satria aorianan'ity toroteny ity makony, maro aminareo no tahin'Andriamanitra arabory, maro aminareo ny andray fahasoavana, ka sao dia manaonao foana ianao hividy tomobile. Alleluia. Fa misy olona maro mitarena amiko, nividy tomobile pastera mba ho ampiasaina, nividy sprinter pastera mba ho ampiasaina, nividy tomobile mba anaovana taxi brosy, anaovana taxi be. Ataovy alleluia zany. Raha lasiana bavy, ataovy ao an-tsaina fa tsy hifaninana amin'ny olona akory ny tanjony. Hoe mifaninana fa manana ny olona dia mba hanana. Fa misy zavatra tsy maintsy anontanianao. Raha hividy ny tomobile taxi be io a, manahoana aloha ny etahany? Ahoana hoe? Inona zany etahany zany? Manahoana ny toetran'ilay tomobile? Mbola tsara ve sa efa ratsy? Indrindrandrindra nareo mbola tsy manana reny a. Izy mbola tsy manana tomobile tsakany hoe ny tanana. Azo nareo atoato amin'ny anaran'i Jesosy. Azo nareo atoato amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ho avy ny fitahian'Andriamanitra arabola hisokatra ny lala. Azo anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tandremo men'olona taolana, men'olona taolana. Tomobile efa reraka, nampiasainy efa 20 taona teto Antananarivo, nanaovany taxi be, fa namboamboariny teo fotsiny io. Nataony ina hoe? Namboamboariny teo dia namidiny. Dia falerena fa nahazo mora.
dia vidianao 60 millions le izy fa ozy ianao azo 60 millions kanjo ianao efa nandany fo 100 millions mbola tsy mitsangana ihany le izy eo tapitra soloana daholo ny motera ny pièce ny roulement ny pneu ny batterie tapitra ny ala dia tsy tomobile nampifalifaly tsy tomobile nampiadana fa tomobile nampijaly nampitomany mikiky ny arenanao satria alohan'ny vidiananao azy tsy nandinika ianao fa maika ny ahazo tsy nandinika fa maika ny ahazo satria ny eritreritrinao hoe rehefa mba manana alohan'ny olona dia mba manana ny tena na voa zany dia tsy tiako avoanao raha lasanabavika satria ny tomobiliko voalohany nananako voalohany dia problème nitondra olana nitondra problème nitondra ranomaso nitondra troso nitondra fafahambaraka vokatsy le inony maika ny ahazo fotsiny mila mandiniky ividy ny tomobile io ohatrinona versement isanandro ohatrinona zao tomobile manahoana io aloha fa sao dia efa maty lava misofy lava sao dia tomobile tsy tafiakatrafiakarana nentin'le olona aminao fotsiny dia faly ianao fa nahazo zany natonga ny baiboly milaza fa hipitoroteny dia hiendry ary le fahendrenanananany dia zao nandinika sy naninona izy nieritseritra nandinika sy nieritseritra ary raha azo io tomobile io ka tomobile tsara tare tsy maintsy mandinika koa ianao iza ny chauffeur iza no hitondran'io nareo vady tsisy mahay misofera fa tady dio tompoko fa be tabe am'izao chauffeur mamilava chauffeur mamilava eto ny tomobilinao io ary tsy mitsitsy an'io izy fa vao mandeha 2 andro tonga dia potika chauffeur mifoka rongony chauffeur tsy te halala nin'inony vola fotsiny tedaviny apriato ny tomobilinao herinandro dia potika nefa tomobile voavidiny dia isaky herinandro tsy maintsy amboarina isaky mandeha ny 2 andro dia amboarina ny ray andro mandeha ny 2 andro dia amboarina ary misy fotoana ary izy mandeha ny ray andro dia herinandro manamboatra azy ray andro ny mandeha herinandro manamboatra dia ny mahavaridina vita le tomobile dia mbola i chauffeur io ihany i chauffeur io ihany nasainao mitondra azy i chauffeur io ihany nefa io no efa manimba azy amin'ny andro maory dia maninona misy zavatra dinihana aiza jesosy ny tena olako aiza ny tena problème amin'ity tomobile ity aiza ny tena olana mahatonga nanazy tomobile fa potika inona ny tena olana sao dia le mécanicien mangalatra sao dia le pièce ny ratsy misy fotoana tsy hoe mandeha ho azy fotsiny eny dia mandeha fotsiny eny dia mandeha jojorombona fotsiny eny dia mandeha dahoara fotsiny eny ny fiainana hoy ny tenin'Andriamanitra hipitoroteny dia lehilahy endry fa izy dia nanana fotoana nandinihana sy nieritreretana ataovy aleloia mafy zany sao ny voalaza ny baiboly atao amin'ny Lioka toko 5:10 Lioka toko 5:10 andiriny 7:10 tantaran'ilay zanak'Adala tantaran'ilay zanak'Adala dia hoy izy teny amin'ny anaran'i Jesosy toko 5:10 andiny 7:10 ary ranody ny sain'ilay zanak'Adala dia hoy izy indrisy maro ny olona karamain'ny raiko manakanina be dia be fa izaho kosa maty mosary eto iainga aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe ray ô nanota raiko nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrenao aho ka tsy miendrika tao hoe zanaka ao intsony fa ataovy tahaky ny anankiray amin'ny olona zay karamainao ataovy aleloia mafy zany rehefa tao anaty fahoriana ilay zanak'Adala tsy nahita hany kohaniny tsy nahita afa-tsy hany kisoa dia tsy nijanona teo ihany izy akory
hoe nijanona teo fa ohatrany mety teo ihany fa mibara baiboly 7:7 mana hoe ary ranody ny sainy dia hoy izy indri somary ny olona karamainy raiko manakanina be be fa izaho kosa maty mosary eto ranody ny sainy rehefa nody ny sainy ty zanakadaly ity dia nanomboka nandinika izy nanomboka nieritseritra izy any olona be be karamainy tada any mpanompo marobe mihinan-kanina any amin'ny tada sy mama za ty eto maty mosary eto tsy hitako zay atao nandinika le zanakadala nieritseritra le zanakadala inona ny fanapahan-kevitra raisy inona ny zavatra ataoko androany raha lasina bavy isy olona eto tsy olona iainy toroteny fotsiny isy olona eto tsy olona anao aleloia samainina fotsiny isy olona eto tsy andindy hirahira fotsiny fa anomboka androany anana fotoana andinihana sy eritseretana ny lalanao ianao anana fotoana andinihana sy eritseretana ataovy aleloia mafy raha retsiratra amin'izany ianao teneny eo anilanao mila manana fotoana ianao andinihana sy eritseretanao io ahoana hoe azafady hita amin'ny andro mahory dia maninona maditra ny zanakao mifoka rorô mitsindrona ny vadinao maditra vadinao anaty adalana misy miverin-dalana ny zanakao mitsena manomboka tsy mandeha fidiram-bola mikatso enoy zao aza zatra miroso foana teneniny eo anilanao aza zatra miroso tsy akijanona foana aloha hoe misy fotoana mijanona mandiny tena ahoana hoe za tsy miteny mijanona miverin-dalana tsy zay ny resahako za tsy miteny mijanona dia andana miemitra misy fotoana manokana fotoana mandinika aiza ny anaovako an'ity tsenako ty fanay masina inona ny lalana alehako inona ny programa tokony atao inona ny fandaminana tokony atao inona ny vahaolana tokony atao aiza no ametrahako ny tongo miaraka ny fanay masina tokony ho akatoko ve ty tseny ty dia akatona mihitsy aloha ty tseny ty sa so dia misy zavatra tokony avaozy natao anatin'ny tsena inona ny tokony ho amboarina so dia tokony andeha any ty tsenako ty fa misy zavatra tokony ho amboarina atao anatin'le tsena sa ve hosoloana zavakafa mihitsy ny zavatra midy atao anaty tsena so dia efa tsy mety tsony ty gargoty ty so dia efa tsy mety tsony ty fripery ty fa ity toerana ivarotako ty anaovako zavakafa sa ve tena midy mihitsy aloha ty tseny ty mila mandinika sy mieritreritra aza zatra maka hevitr'olona aza zatra manontany hevitr'olona inona ny atao fa ny hevitry ny olona mety ampidovitra anao ny ray andro any fa andana aloha mandinika mieritreritra aiza ny hitondrako azy tompo ahoana tompony atao raha ohatra ka tsy hanao an'ity tsony tompo dia ahoana zany ny plano manoloana ny vadiko lasa nandeha jesosy ny vadiko lasa nampirafy nanaraka vehivavy enora nabavy enora lahy tsy ranomaso no ilainao tsy fitarainana ny ilainao ndana manokana fotoana andinihana sy eritseretana ny lelaka amin'ny faladiany ny vadiko iny ve ny tokony atao sany andeha ho any amin'ny rafozako sa mila mitady asa sa mila mamorona asa dia rehefa manan-karena miverina ho azy izy alleloia inona tompony ataoko mila misy vola ve za mila mandeha ve ny tsenako dia milamina ho azy misy fotoana ange zany raha nabavy sy ranahy misy fotoana ange ohatra zany le izy satria anao tsy manam-bola raha nabavy dia ahilikiliky ny vadinao ataony inona hoe misy fotoana anao tsy manam-bola mangata-bola lava any amin'ny foana dia miatezitra izy any ka miasosotra aminao izy dia hisaraka aminao ka inona ny atao angatahana vola foana ve izy angatahana vola foana ve izy sa ianao angataka fitarian'ny tompo
inona ny ataoko tompo mba hitahina ho arabola, inona ny ataoko mba hatonga anaty tsy angataka amin'io lehilahy io lavo. Misy fotoana mandinika. Nareo mivady miady lava, nareo mivady mifanome tontondro lava, mifamaly lava, tsy mifampiteny lava ohatrany. Na ianao aza leo a Jesosy amin'ity miady lava ty, mba samy mpivavaka zay, samy mpino zay, nefa de miady lava, rana bavy. Ndana aloha mitsahatra kely ndray andro. Ndana makany tendrombohitra. Ndana makaty am-piangonana fa ty malalaka. Eto bypass zao a, efa vita ny zaridaina ny fandinia teny. Ataovy aleloia mafy. Tsy misy zaridaina, azonao jerenao rehefa mirava ato ambadika ato. Zaridaina efa misy seza vato ao. Ataovy aleloia mafy zany. Raha sitrapony tompo asitsika elo ao. Afaka mipetraka rereo anao mandiny teny eo. Inona Jesosy no ataoko? Inona ny tena mampifamaly anay mivady? Dia inona ny soroana an'izany? Ahoana ny andaminana mba tonga anay tsy famaly tsony? Inona ny tokony ataoko? Ianao aza miteny foana hoe inona ny ataon'ny vadinao, fa ianao no anontaniao ny tenanao inona no ataoko. Inona hoe le fanontaniana? Fa tsy hoe inona ny ataon'ny vadiko. Fa ny manova ny vadinao tsy ianao, Andriamanitra no manova ny vadinao ny fomba mahagaga. Tsy asanao zany fa Andriamanitra, fa le ho ataonao ny dinianao. Inona hoe? Teneno ny tenanao le ataoko ny diniako sy eritreretiko. Inona mampifamaly anay mivady? Inona zany no ataoko? Sao de le teny ohatr' zao, sao de le resaka ohatr' zao. Ty resaky ty mampifamaly anay foana, ty resaky ty mampifandona anay foana, ty resaky ty mahatonga anay mivady tena tsy mitovy hevitra mihitsy. Ahoana ny fomba hiatrehako an'io? Ny olona endry, ny olona manatsaina de tsy miroso foana, fa manokana fotoana andinia tena, manokana fotoana hieritreretana. Antanio ny oniranao voarahitinao fa zaho fampianarana zany. Izy maray zaho fampianarana zany. Rehefa misy zavatra sarotra eo anivon'ny ankonana, eo ohatran'ivon'ny fiarahamonina, ny fifandraisanao amin'ny fianakavianao, fifandraisanao amin'ny rafozanao. Aza maika amin'ny médecine rafozana, aza maika amin'ny médecine zobavy, ndana mandinika sy mieritreritra. Aizany tena olanay tompo. Sao de fiarahanay iray tsano ato, fiarahanay amin'ity lova be ty, sao de zay miray tanàna ato mihitsy ny tena olana. Fa rehefa manomboka mandinika sy mieritreritra ianao, de ao Andriamanitra manome tolo-tsaina anao, ao Andriamanitra manome fahazavatsaikinao. Rehefa manokana fotoana ianao tompo, enona ny fanahy masina, de miteny aminao ny fanahy masina, de manoro lalana anao izy. Zao no ataonao, zao no hitondranao azy. Mandra-pialanao eto amin'ny tanàna eto aloha, fa azo vilana reo orina kely ao, azo trady misy etazina reo orina kely ao. De zao no fitondran-tenanao, zao no ifandraisanao amin'ny rafozanao, zao no ataovinao, zany ny atao hoe mandinika sy mieritreritra. Ny problème na pino maro de zao, manana fotoana ianona hira, manana fotoana iresahana manolona, manana fotoana ifosana olona, manana fotoana ijerena filma, manana fotoana iarahana amin'ny namana, manana fotoana hinanakanina, fa tsy manana fotoana hieritreretana sy andiniana. Tena zava-dehibe raha latsena vavy rehefa misy fanapahan-kevitra ho raitsina sy zavatra ho atao. Tena zava-dehibe ny manokana fotoana andiniana hieritreretana. Raha ao anaty olana ianao, ao anatin'ny olany trosa, ao anaty olany trosa, aza mitaraina fotsiny, aza maika hirotoroto etseroa, hitady vahaolana, hitady olona indramam-bola, fa amin'ny andro mahoro ny voalazan'ny baiboly de maninona? Mieritreretana. Mila mametraka fanontaniana ianao, taizany natonga ny trosa nitsofoka tamiko. Avaizy io trosa io, trosa avaizy io, naninona ny ananan'olona n'ity trosa be ty? Eo ianao ny manomboka mieritreritra, inona zany tompo nydinganao ataoko voalohany? Inona nydinganao ataoko voalohany? Amana an'ireto trosa ireto. Ao anatin'ny fieritreretanao,
ino le fitenin'ny olona sasany hoe maka concentration tsara maka ino hoe raha olona manana ny fanahy masina ianao eo ny fanahy masina no anampy anao zao no ataonao zao ny fanapa-kevitra raisinao zao ny zavatra ho ataonao ataovy alleloia mafy ralasana mafy ataovy alleloia mafy ho ary antaniny eo nilanao tsara venao hoe anisan'ny zavatra nangatahako an'ny tompo anisan'ny zavatra nanotaniko an'ny tompo satria za koa dia za mako reo le tena ny tena zany za tsy laha ny andro miresadresaka aman'olo zany tsy tia an'zany miresadresaka tsy mandany fotoana zany na ifosa tsy manana an'zany fotoana zany ifosa olona na iresadresa-poana tsy manana an'zany misy fotoana mandeha mitokana irery foana zay ihany any tena ary za mitokana irery io dia mandiniky ary anisan'ny diniako mandrakariva zany zao no mahatonga ana mitory an'ity fampianarana ity mety mbola tsisy olona nitory anao an'izany fa androany ianao mari an'izany fampianarana zany ataovy alleloia mafy zany mandinika an'ity fiangonana ity mandinika anao mandinika an'ity vaon'ny oloko ty ataovy alleloia mafy dia zao no nampianaran'ny tompo ahy rehefa nandinika dia ozy ny tompo mantsy aho hoe reo olo reo tsy ampy fandinihana tsy ampy fotoana heritseretana anisan'ny zavatra ny tenen'ny tompo tamiko rehefa ao anaty miresaka amin'ny tompo mandiny tena mieritseritra ao aho dia zao anisan'ny lesonao men'Andriamanitra amiko ny mpino ato amin'ity vahoany oloko ty mpino taitaitra manina hoe mbetimbetika dia hitanareo mbetimbetika dia tsy hitanareo rehefa mirehitra ny toroteny eto hoe maninona ianao ny taralava maninona ianao ny taralava iny izy menakavy amin'ny sivy efa reny daholy amin'ny sisa tapitra ny roa herinandro ny toroteny iny ny tsirony verina amin'le normal amin'le amin'ny folo sy folo ndray izy voatonga taitaisa rehefa mandeha ny toroteny hoe inona mamaka ody inona zaosasao mifantoha amin'Andriamanitra tsisy mivoaka eo nandray azy fa afaka tapabolana orinan'iny vita ny toroteny iny daholo ndray ny akama rehetra miaraka amin'ny poketra teneniny eo anilana hoe taitaitra hoe taitaitra tsy tena mato ary zany anisady nampahafantariny tompo zany angerandriary malala mahatonga anaty tsy mitahany reo olona sasany reo reo tsy mato sara-panany reo olona taitaitra reo mandeha ny fitoriteny eto momba fafolo-karena sy fanatitra anao am'zay zarisy tena manao fa indray andro na indroa ihany izy tapitra ny indroa verina amin'le normal ihany maninona izy taitaitra kely diny izy ihany nalefa le toroteny mila alefa le carte kely mizara sujet de prière soraty tsara ny sujet de prière anao ny zavaretina mambavaka zarao amin'ny namanao nanao daholy indray mandeha indroa tapitra ny indroa vetivety dia hitanareo dia vetivety dia tsy hitanareo taitaitra mandeha fanetanana eto rehefa mandeha fanetanana izany nijoro mila mijoro vavolombelona ianao iny fa miasakasaka daholy mijoro vavolombelona tapitra ny herinandro tapabolana mangatsika daholy ndray zany anisan'ny namangin'ny tompo ary androany mila délivrena amin'izay fanataitaitra zay ianao zany anisan'ny tsy hitahin'ny tompo anao tsy mety tena stable hoe androany amafana dia afana mandrakizay atompo
vao maheno toriteny mifanaraka amin'le fiainana dia iny aloha maniazakazaka daholo mihitsy tsisy tara zany mandroso tsara daholo afaka tapabolana iny na herinandro verina midina ambany ty ambany ty ambany rehefa mandinika sy nieritreritra antaniny eo anilanao sa diso ve zany nieritreritra paster zany diso ve zany fahitanareo azy diso diso sa marina mandinika zany mahatonga ny toritenytsika eto tsy hoe toriteny mandendeha ho azy fotsiny toriteny miaraka amin'ny fandinihan'ny fanahy masina fitariny fanahy masina inona Jesosy natao inona Jesosy natao rahalahy sy anabavy malala ny ereranao voalohany ny adosoana voalohany ny adosoana voalohany anananao dia zao ianao tsy manana fotoana andinihana taitaitra misy zavatra mitranga dia taitaitra misy zavatra mitso dia taitaitra androany zao rapitso hafa raha afaka pitso hafa rapitso ndray efa mifanapaka taitaitra izy mivodina iova mitsangana kely amin'ny plasinao anao zavaty mitsangana avy reny zao Jesosy eo amboariny foko amboariny foko amboariny foko indraindray a Jesosy indraindray a Jesosy dia olona taitaitra dia olona taitaitra olona taitaitra olona taitaitra tsy manana fotoana tena andinihana tsy manana fotoana tena andinihana mandray fanapahan-kevitra taitaitra mandray fanapahan-kevitra taitaitra mandray fanapahan-kevitra amin'ny tsy fandinihana mandray fanapahan-kevitra amin'ny tsy fandinihana ary zany mahatonga amin'ny fiainako midofotra ary foana zany mahatonga amin'ny fiainako zany midofotra mahatonga amin'ny fiainako tsy afaka mandeha lava zany mahatonga amin'ny fiainako tsy afaka mandeha lava Jesosy a Jesosy Jesosy a Jesosy me fotoana omeo fotoana afahako mandinika afahako mandinika afahako mieritreritra afahako mieritreritra meo any hery omeo any mahatonga hery anaty tsy rotoroto lava tsy rotoroto lava fa anana fotoana anana andinihana fotoana andinihana anana fotoana andinihana anana fotoana andinihana amen amen tovy amen tovy amen 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 tovy mafy Mazao ny place tehaka ho an'ny vitsivitsy. Tompo tehaka mafy tsika ho an'i Jesosy na avy any akarobato ianao na avy any amin'ny trois frères ka tsy mahita toerana dia makanesa ato amin'ny zaridaina ny fandinihan-teny eto petraka eo ianao dia miaraka amin'ny zavaboary eo ianao mandra-paharivon'ny andro aiza Jesosy nitondrako ny fiainako tsy voatery hivavaka foana ianao hivavaka hitabataba andohalika hivavaka hitabataba foana Tompo dia alefa fa ao ny fotoana hitenenana ary eo ny fotoana anginana tsy voatery haino hira foana ianao tsy voatery haino toriteny foana ianao fa rehefa avy mihaino toriteny avy mihaino hira misy fotoana mangina mandinika mieritreritra aiza ho aiza Jesosy zao aiza ho aiza ny fiainako 15 taona nanambady azao Jesosy telo ny zanako jereko ny fianakaviako lasalasa daholo za ty latsain'ny olona Jesosy io aiza ny tokony ho amboarina aiza ny tokony amboarina amin'ny fiteniko ve amin'ny fitondran-tenako ve amin'ny fihetriko ve ao amin'ny ara-panahiko ve amin'ny fitantanako vola ve so dia ny fitantanako vola Jesosy ny tsy mety inona daholo ny andaniko ny volako Tompo so dia ny fandaniko vola ny tsy mety so dia ny nananganako an'io trano ny mbola tsy tiara-potoana so dia tato amin'ity tomobily ty mihitsy ny olana zeo ianao ny mangataka tolo-tsaina amin'ny Tompo mety hifatina tomobily io ange hifatina tomobily ny vidinao io eny ekeko fa mety fitahin'ny Tompo fa le izy ko fatina tomobily ozy ianao paster fitahin'ny Tompo ane io eny fa
fandadina mandinika ataoko ahoany tomboty tomobily ty misy fotoana andana mitsofoka ao anatin'ny fatana tomobily io mihitsy tsy haiko zay anarana efa nomenao azy mety rose kely nomenao azy na 87 anontany eo tompo ataoko ahoany 87 mety eo ny fanahy masina ny teny aminao ndana amidio any io aloha ndany io amidio fa mampijaly anao amidio am'izao etany zao amidio na mamono ato karina 25 millions ary sisa vidinao 53 millions efa namboarinao ny hafarany amidy 28 millions ndana aloha alefaso fa ho avy ny fotoana tena omen'Andriamanitra an'le tena raitra ianao ary le tena avy amin'Andriamanitra ataovy alleluia raha rehetra lahatra amin'izany ianao aizany olana Jesosy mandinika mieritreritra maninona voaroka foana ny ampiasana inona mihitsy planinao makasika aizany tena olana ao anatin'ny fandiniana sy ny fieritreretana ao ny fanahy masina anao noro lalana anao ary tsy taitaitra koa manao an'izany anao maheno an'izany toriteny zany zao dia feno olona ndray etsy amin'ny herinandro dia afaka herinandro tsika zany manana an'izay fiainana taitaizitsika maheno zay toriteny zay ndray dia mandinika daholo fa herinandro ihany teneny eo anilanao tsy herinandro ny fiainana hoe tsy herinandro ny fiainana ahoana ho azavaty tsy herinandro ny fiainana io zany nandinika herinandro tapitra ny herinandro adino ndray le toritenin'ny pastera jonjorombona manao lalakitanana ndray teneniny eo anilanao mba tsy ho zany hoe mandinika isanandro za dia lazaiko anareo fa ataoko eo ny fotoana be indrindra laniko ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ao anatin'ny fahanginana ny misy ninona misy ny herinao alora lasana bavy a vitsy teny a tsy be resaka fa manana fotoana andinihana ataovy alleluia rehefa misy olona miresaka aminao ka be resaka avy aleo izy resaka lavabe eo fa ianao anatin'izy miresaka lavabe iny ndana mandinika sy mieritreritra inona zany resaka zany makay zany resaka zany inona ny ataoko ao anatin'izany resaka zany aiza ny andaminako azy inona ny fanapaha-kevitra raisiko amin'izany resaka zany fa tsy hoe miteny lavabe le olona dia mba lasako anao taitaitra iresaka lavabe iteny lavabe baiboly dia miteny fa amin'ny andro mahory mieritreritra ipotoriteny dia potoriteny endry Solomona dia endry fa nanana fotoana nandinika sy nanina izy mieritreritra amin'ny fanapaha-kevitra momba amin'ny fahatandrorano amin'ny fanapaha-kevitra momba amin'ny fanambadiana fanapaha-kevitra momba ny arabola fanapaha-kevitra momba ny ara-panahy alleluia batovy mafimafy kely eo ny alleluia azavady hoe mafimafy farany alleluia hoe fa ao anatin'ny fandinihana ao anatin'ny fandinihana sy ny fieritreretana ao ianao nomen'Andriamanitra saina mazava sy mahery tovy amainina mafy zady miary efa manao zavatra sy misy zavatra lamiko a za tsy mbo taitaitra hoe enti-po zany e misy zavatra mataitaitra ana dia entiny foko a dia taitaitra ny foko a dia non miary efa misy zavatra taoko mandinika miaraka amin'ny fanahy masina ary rehefa hoe mandinika ny resahana dia tsy fo zany fa saina teneniny eo anilanao tsy fo zany fa saina hoe tsy fo zany fa saina averiko tsy fo fa inona rehefa mandinika dia saina no ampiasaina fa tsy fo raha vao ny fonao no ampiasainao
dia diso lalana ianao. Zao ve nanaovana ny zanako tena tsy rariny mihitsy, tsy manaiky kosa rangahy, zao rangahy, zao ve ny mahazo anahy, zao ny anaovana anahy, malahelo mihitsy ny foko za le fo iny inona hoe ary raha vao mifonao ny andinianao zavatra dia valy faty, fialonana, fa raha tsy hitsaina no mivoaka ao, eritreri-dratsy no mivoaka ao, fa atao amin'ny saina aizany tena olana, so dia manana olana, so dia avaty amiko ny olana, zany ny olona manatsaina rehefa mandinika, so dia zany fototsy ny olana, ary so dia mba misy zavatra tsy mety ataoko ihany ary. Ny olona mandinika ao anatin'ny fo dia olona manamary tena daholy, averiko. Ny olona mieritreritra ao anatin'ny fony sy ny fony mandiny zavatra dia olona maninona hoe manamary tena daholy. za rangahy tsy diso zany tena marina, za mihitsy ny tena zao izy mihitsy ny tena diso za mihitsy ny tena manana famarinana, iny rangahy tena ratsy toetra, iny tena zao fa ianao zany anjely latsaka tany. Antanina eo nilanao fa ianao moa zany tsy diso mihitsy, ianao zany hoe anjely latsaka avy any ambony hoe zany ianao io. Any amin'le fo iny za rehefa misy olana atao am-piangonana, misy olana atao am-piangonana, misy problème, misy inona hoe problème, misy problème, olona mandamina problème na olona atao am-piangonana, na komity io, na dekônina io, na pasteur io, na olona rehetrarehetra io ka manana olana, ka tonga eo amiko ny alalako voalohany fa olon-kendry olona io dia tsy manameloka ny hafa izy fa mandinika ny tenany. Izy mahatsapa aloha fa mety misy adisoko le izy pasteur, fa zao le zavatra misy vao manomboka miteny an'izay le olona mety misy adisoko dia zay olon-kendry ty olona ty ary misaina. Alleluia. Fa rehefa ny olona anankiray zany no mitatatata tarat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 a, izy ny diso, izy ny anazao, izy ny tarata, dia fantatro avy hatrany any am-ponseho anatin'ny saina, satria tsy misy olombelona manao ny marina, tsisy olombelona marina manao ny tsara ka tsy manota. Zay ny voalaza ny baiboly, tsisy olona marina manao ny tsara ka tsy manota. Ianao zany na manao ny tsara ohatrany ahoana dia misy inona ihany, misy fahotana ihany. Ka rehefa mandiny tena tsy ao amin'ny fo fa ao amin'ny saina, inona tompony zavatra tsy mety ataoko, inona ny tokony ho ahitsiko, so dia mba misy zavatra tsy mety, so dia zany mahatonga ny olona manameloka, so dia zany no mahatonga ny problème, inona zavatra ny azy zany za randry ary malala hery ty nahita anareo mitoro-teny ty, ny ary efa misy olana dia jereko ny responsabilité ako, inona ny zavatra tsy mety ao anatin'ny olana io, zavatra tsy nety nataoko ahoana hoe tao anatin'ny olana io, so dia nisy andraikitry no mahatonga an'izao olana izao, so dia nisy zavatra tsy nety nataoko natonga za pastera hery ty nahitanao ty manao an'izany ary tsy manamelo tena fa mandiny tena, tsy manamelo tena hoe za ratsy fa mandinika, so dia nisy andraikitra tsy nataterako, so dia nisy zavatra tsy nety nataoko, inona ny tokony ahitsika eo amiko, ary zany ny hitahin'ny tompo ahy, zany mahatonga ana rehefa mamaha olana dia hitako misosa ho azy ny rehetrarehetra, satria tsy mamaha olana atao anatin'ny fo fa ny saina ny mandinika. Ataovy aleloia mafy ralatsana bavy, ataovy aleloia mafy eo ah, voarainao ve zany, ataovy mafy tsara ny diaka ho an'i Jesosy. Vahaony moloko, vahaony moloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra, ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony moloko, vahaony moloko, nandeha tantety izy mba asy.